Nanao fanambarana ho malotolakandro ny tompona andraikitra ao amin'ny orinasa Ambatovy manoloana ny fikonokononana anatanteraka fitokonana ao Toamasina. Raha ny fanazavana azo dia misy tetika ambadika entina pikatso ny fifampiriasahana eo amin'ny foloan'ny orinasa sy ny mpiasa izay nanomboka ny 2 Aprily lasa teo. Ny fahatelopolo ny volana Martsa farany teo dia nisy fitakina nentin'ny nisy olo-tenan'ny mpiasa teto Ambatovy teo anoloana ny mpitantana ny orinasa. Raha ihany ny fitakina tao dia ny fanesorana ny talehan'ny ressources humaines ny lefiny ary mpiara-miasa amin'ny anankiroa. Ny roso tamin'ny fifampiresahana ny rotota ny faharoan'ny volana Avrily andany ny filoha-mpitantana an'Ambatovy sy ny mpiara-miasa aminy ankilany kosa nisy olo-tenan'ny mpiasa. Androany vao teo dia nisy ihany koa ny fivoriana ho toy izany fifampitiniana izany ary ny fanarahana tao anatin'ny fivoriana androany fa mbola isy ihany koa ny fivoriana izay ifampitonana. Izany no mampiseho ny fahavononan'ny orinasa amin'ny fifampitiniana amin'izay fitakina nataon'ny mpiasa ary ny filoha vaovao mpitantana an'Ambatovy raha teo no nitarika an'izany fifampitiniana izany. Ankehitriny anefa dia mahatsapa ny orinasa fa misy zavatra hafa tanteraka mihitsy ao ambadika izao fitakina izao. Misy eritreritra sy fanahinina mitady ampandamoka ny fifampiresahana. Misy familivolina ny fepetra izay apetraky ny fehezan-dalàna momba ny asa ataona mpitarika vitsivitsy avy amina syndicat iray mba hiteraka savorivory atao anatin'ny orinasa ary fahavoazana ihany koa izay fantatra tsara amin'ny fotoana misy ankehitriny. Mivandravandra niezaka ataon'ireto andiam-pitarika vitsy reto ampandamoka ny fampitiniana amin'ny alalan'ny hevim-petsy izay sady mandray anjara amin'ny fifampitiniana hetsaky ny ilany ihany koa dia famoroso amin'ny dingana manaraka eny anivon'ny inspection de travail ho amin'ny fitokonana. Fantatra ihany koa fa misy ny ezaka isan-karazany tsy isiny vahaolana dia ny famporisihana ny solon-tenan'ny mpiasa hafa zany tsy handray anjara amin'ny fampitiniana na koa famporisihana ny mpiasan'ny sous-traitant an'Ambatovy mba handray anjara amin'ny fitokonana izay efa homanina sahady dian'izao. Izay ny fanambarana nga raha izay ny azo tseky ilazana azy avy amin'ny orinasa Ambatovy.